Vaovao hafa tao amin'ireny vohitry fatry vakina karatra tao Antsirabe indray kosa no nampy hatrandro ny hetsika fankalazana ny fahatelo amby telopolo taona ny fidiran'ny Kung Fu Wisa eto Madagasikara. Ny akon'izay vaovao izay moa no entina amintsika tao anatin'ity fanadihadiana iray manaraka ity. Nahavory olona maro ny hetsika ny karakarainy fikambanan'ny Kung Fu Wisa. Nentina nanamarina ny fahatelo amby telopolo taona nidirany Kung Fu Wisa teto Madagasikara, izay nitanterahana ny asabotsy lasa teo teto Antsirabe. Nisy ny filaharam-be nitanterahana namakivaky ny renivohitra vakina karatra ka ny filoha-pian'ny Kung Fu Wisa eto Madagasikara, Andriamatoa Sylvain Rabetsarona no nitarika izany. Nijoro amin'ny fitaratra ny tanora azy izy ka nipetraka teo amin'ny toeram-pitarika posiposy, nandritra izao ny filaharan'izany ka nitarika ny posiposy mihitsy aza. Nambarany tiray-piany Kung Fu Wisa ity fa ilaina ny fijoroan'ny tanora amin'ny lafiny rehetra ka andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tanora no avy ny firenena. Ray isa-taona no avy nareo. Fa zany natoko nanareo tanora toanareo manatona iarasantsika difanampy namonjy manatona tanora mba izory. Manatona tanora tsy menamenatra mandraimboatra. Mila tanora marantsaina, mila tanora menatra, mila tanora manakaizana, mila tanora indrindrindrindra, ty tanindrazana zareo aty firenena. Ankoatra ny filoha-piainy Kung Fu Wisa dia nanome voninahitra amin'ny fotoana tamin'ny asabotsy ihany koa ny filoha nasionaly ny Kung Fu eto Madagasikara, ny maître Avoko Rakotoarjona sy ny filoha nasionaly ny PNJ Mazava Andriamatoa Désiré Ranefson. Itoy hatramin'ny farany ty taona moa izao fanamarina ny fahatelo amby telopolo taona nidirany Kung Fu Wisa teto Madagasikara izao.